Ny commune Ambohimalaza no nandalovan'ny candidat Marc Ravalomanana androany atao aorian'ny Manjakandriana Omaly. Toy ny efa fanaony dia nitafatafa sy nifanakalo hevitra tamin'ireo mponina ny tenany satria maro amin'ireo mpanohana no maniry ny fampidinika aminy mialoha ny fotoanan'ny fampelezan-kevitra. Tena manaiky ny ampoko mihitsy mahita ny fahantragn'olona anampyanareo anarandray zavatra simba satria mijaly vahoaka malagasy ny mponina eto Madagasikara mijaly fadiranovana zay hoe anangana firenena vanina amintsika miaraka amintsika zao zay voalohany. Faharoa samy mila fasahina io kosahina miaradia manaraka finoana mila mino fa hoe tafiditsika tsy mila miaotraotra zany mila mino dia amin'izay farany lefa efatra farany tena anana firenena vanina vaovao anana tany vaovao ka zay zany tena irositsika tsy mahatahotra mihitsy fifidianana isika mahatoky anareo safidy ny vahoaka malagasy zay olona tiany hitondra azy ka hampandroso azy ary fatany ananany fatokisana ka dia azy matotsika hoe anangana firenena vanina tsy vitan'olondery io tsy vitan'ny timerery io fa tsy maintsy misokatra amin'olona rehetra tsika zay olona vonona hiasa hiaraka ao ny fiangonana ao reo le manana association ao reo olon-tsotra ao reo fonctionnaire dia zao atao mihitsy zay tsona azy araka ny teninga député teo 700 ny firenena fa tsy dia barabahita fa tsy misy zany hoe olona mpandrava mpandrotana anaty fotoana foy dia mpandoro dia nda anangana hono izy. Fidinana ifotony nahafahan'ny candidat laharana fa 520 nijeriny zava-misy iainan'ny mponina andavanandro ity totosa teny Ambohimalaza tanàna ao anatin'ny distrika Avaradrano ity. Naonenany filoha nasionaly ny Antoko Madagasikara ny nahita ny fahasamban'ny fotodrafitrasa fampiasan'ny vahoaka toy ny tsena sy ny lalana. Ireny fotodrafitrasa ireny anefa no anisan'ny tafapetraka tamin'ny taona 2020 hatramin'ny taona 2020. Tanareo reny t-shirt tanaovanareo reny tsy tambony fahatongavanareo fa fahampalalana aminareo fa idada dia eto Madagasikara ary milatsaka fidina ary larana fa 520. Matoa misy an'ireny t-shirt reny dia io velona be mihitsy velona be io sary io dikan'izany eto Madagasikara izy efa mekena ny dossier ny tany amin'ny HCC larana fa 520 izy ny tenenina foana azo izy ny tanora hoe 20 mora tatitikely rehefa mieritreritra hoe film data zay tonga dia zay ihany 520 tonga dia tadiditsika fo zany naiza naiza timano zao tsy miaraka amin'izaniza fa KMMR miaraka aminy zay tsy manohana olona izy fa izy nitohanatsika rehetra izy candidat atsika rehetra candidat amin'ny vahoaka amerina ny fatokisana amintsika rehetra izy izahay député reo resy lahatra tanteraka tena resy lahatra tanteraka mihitsy tsy misy mahavita mihoatra ny dada eto Madagasikara na inona tenenin'iza na inona tenenina. Ankoatr'izay dia nampatsiahy Andriamatoa Marc Ravalomanana fa vahaolana ho fanatsarana ny fari-piainam-ponina ny fampiarana ny fahaiza-mitarika raha inasa sady azo atsapain-tanana. Enganeny firenena izay kasainy hoentina mba tsy hijaly intsony ny vahoaka fa tena mijaly be ny vahoaka amin'izao. Faly be izay nandray an'ny président Ravalomanana tena tianay izy amin'ny fonay manontolo mahitsiny izy ihany nenay izay commune Ambohimalaza manontolo. Fa maro ny fantrano indrindra ny ankizy betsaka any tsy mianatra mirendireny foana tanora tokony anana asa zany zany ny zavatra mbo tena irinay le didim-piainana zany tena irinay tena iena mihitsy fa izy tena mampijaly ny vahoaka amin'izao fotoana androtsika zao satria efa andrasan'ny vahoaka rehetrarehetra ny fiverenany ao fitondrana indray dia mananteny izay dia vonina hiara-iasa trano hatramin'ny farany hampandresy mba hanarina indray ny firenena. Izy no tena hita hoe saika hampandrosan'ity firenena ity kanefa no toe-javatra misy ilay teo tamin'ny fanaovana gasiparan'ny fitondrana dia lasa fipetraka ambadiny zay tamin'izay moa isan'ny datsafam-boly zay sady piompy dia nefa amin'izao fotoana izao naneny an-tsany naneny tanàna
dia tena mitebiteby lava ny eny apahatra avoakan'ny olona ny eny an-tsahongotany izay fambolena kely vita dia vata zara raha mahalafa satria le efa mividin'ilay olona amin'izany amin'izao fotoana izao ambany dia ambany ka raha zavatra dia ianao zany tsy manam-bola dia rehefa misy miteny vola dia manome satria aleo maty rafity izay maty an'io le fitenenana tena faly be mihitsy izay rehetrarehetra manokana tena faly satria izay indray izy vao tonga teto aminay tsy mbola misy filoham-pirenena nadalo teto ary nafinaritra afa-tsy ny filoham-pirenena Karavanonana dia tena etaetanay vahoaka indrindrindrindra aminay tanora ety Ambohimalaza dia ny fananana azy mitsara be ny tanora ety aminay satria lasa ohatra mirenireny fotsiny tsiny amin'izao satria amin'le tsisy asa.